fanjany anaran'i Jesosy zany. Nao sika tehaka ihany dia faly miaraba antsika, faly miarabanao izahay amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Ianao izay mangetaheta, ianao izay te hahita an'Andriamanitra, ianao izay te hiroboka amin'izany tontolon'Andriamanitra zany, tonga soa ianao fa eto izy, eto Andriamanitra. Arabao ihany koa io olona akaikinao io, fiadalan'ny Tompo aminao hoe androany anao zavatra ho anao Andriamanitra. Tonga soa ianao eto amin'ity fiangonana ity, tonga soa ianao eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Oko fantatsika fa tsy kisendrasendra ny andro, tsy kisendrasendra ianao hoe tonga ra-potoana, tsy sendrasendra ianao tonga niaraka tamin'ny vadinao, tonga tamin'ny miaraka amin'ny vadinao io, tonga niaraka tamin'ny zanakao, tonga tamin'ny namanao, fa tena efa programan'Andriamanitra zany androany. Amen. Andriamanitra efa nanomana an'ity fotoana ity ho anao. Andriamanitra efa naniraka amin'ny fanahy masina hiaraka aminao eto. Andriamanitra dia hikitika anao. Andriamanitra dia hanao zavatra ho anao androany. Amen. Chers frères et sœurs qui nous suivent en ligne, c'est encore une grande joie de vous accueillir ici durant ce culte. Nous savons que Dieu n'agit pas par hasard et Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Dieu est ici, Dieu a un plan pour toi aujourd'hui. Dieu a un plan pour ta famille, Dieu a un plan pour ta personne, Dieu a un plan pour ta carrière, Dieu a un plan pour ton ministère. Et aujourd'hui encore, il va montrer sa puissance, il va montrer sa bienveillance, il va encore montrer qu'il est Dieu au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute autorité. Et que ce Dieu-là est un Dieu éternel et ce Dieu-là est un Dieu rempli d'amour pour toi. Et c'est par ces mots que nous annonçons la bienvenue à toi, à tes proches, à nous suivre durant ce culte en ligne. Akentsika dia ametraka an'izao fotoana zao amin'ny eo am-pelatanan'ny Tompo a. Andaontsika hampiasa finoana be mihitsy hoe raha mangetaheta ianao dia mino ianao fa tena ho voky ianao rehefa avy eo. Ok, ianao hampiasa finoana hoe raha tena hoe nandalo zavatsarotra ianao a, dia rehefa eo anilan'Andriamanitra ianao dia misy vahaolana ho anao androany. Andaontsika hampiasa finoana hoe rehefa misy manonona eto ny anaran'i Jesosy dia misy zavatra ho anao manokana, misy tena hoe zavatsarotra tena hirodana, misy hoe zavatra tsy hitanao mihitsy ny vahaolana, dia misy tolotsaina tonga aminao vao misy manonona eto ny anaran'i Jesosy, satria mahery eo anaran'i Jesosy io. Dia andaontsika hitsangana aloha, andaontsika hivavaka sandrato ny tananao, andaontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ity fotoana ity, dia apetrakisika eo am-pelantanany, eo tanany mahery zao fotoana rehetra zao hoe ninona zavatra resahana eto Jesosy, ninona zavatra hitsanga eto dia ho an'ny voninahitra ireriany zany, ary zavatra irotsaka ho anay ihany koa izany. Misaotra Jesosy ny amin'ity fotoana ity, misaotra Jesosy fa tsy kisendrasendra fa ianao nitatana ny rehetra mba ho tonga eto. Jesosy, ny anaranao dia mahery, ny anaranao dia mahery indrindra eto amin'izao tany zao, ny anaranao dia mahery indrindra eny amin'ny lanitra rehetra. Dia fantatray fa ianao eto anilana eto. Jesosy, isaky ny manona ny anaranao eto izay, dia hisava mahagaga hitranga, misy zava mahagaga hiseho, misy teny mahery hivoaka dia ho raisina eto koa zany, hisy tolotsaina vaovao, hisy zavatra hirotsaka ato am-ponay, hisy vavahady vy hisokatra, hisy rojo vy hienjera, satria ny anaranao dia mahery Jesosy. Dia fantatsay fa zany anaranao zany no tonononay eto amin'izao fotoana izao, tonononay foana zany mandritra ity fotoana ity, satria masina indrindra ianao, mendriky ny oderaina indrindra ianao, ary mahery zany anaranao zany. Jesosy, Jesosy, Jesosy no antsonay, Jesosy, Jesosy, Jesosy no andrandranay. Tianay ianao Jesosy. Jésus, c'est toi encore que nous admirons aujourd'hui, et c'est vers toi que nous levons nos yeux spirituels, et c'est vers toi que nous ouvrons nos cœurs en ce culte. Merci Jésus pour nous avoir permis d'être ici. Merci Jésus de nous permettre d'écouter encore ce culte, de suivre encore ce culte, de nous connecter à toi,
de nous connecter pleinement à toi. Nous savons, Jésus, que c'est toi qui viens épancher notre soif, car nous avons réellement soif de toi. Nous sommes comme cette terre aride qui a soif d'être arrosée, et nous savons que c'est toi qui viens pour ça. Jésus, 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 ton nom est puissant. Nous sommes ici devant toi pour acclamer ton nom. Nous sommes ici devant toi pour appeler ton nom si puissant. Merci Jésus. Nous savons que tu es parmi nous. Nous savons que tu règnes en nous. Nous savons que tu es sur ton trône maintenant. Merci Jésus. Alléluia. 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 Amen. Amen. Zosika de tonga amin'ny fotoana iarahantsika midera ny anaran'Andriamanitra amin'ny anarany hira, amin'ny anarany dia, amin'ny anarany fiankofana ihany koa. Dia andaontsika ite tanana mafy be ho any anaran'i Jesosy. Andao te hafatsika tanana koa ireo namatsika hitarika antsika amin'ny fiderana, ireo mpihira, ireo mpidera, ireo mpitendry, ary ireo izay mikarakara sonao ihany koa, ireo dia hitarika antsika amin'ny fiderana amin'izao. Tohizo hatrany te hatananao an'Andriamanitra. Continue d'acclamer plus fort pour ton Dieu. Alléluia, alléluia. Arabaina daholo tsika rehetra izay tonga eto amin'ity maraina ity, fiadanan'i Jesosy ho ao aminao. Aza mieritreritra mihitsy hoe diso ianao androany raha hoe tonga eto, fa zao hoe ataovy ao anatin'ny fonao, ataovy anatin'ny sainao fa handray zavatra ianao androany. Matoky ny Andriamanitra izay tompontsika, tsy mivadika amin'ny teniny izy, fa raha ny teny izy hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Dia tsika zao efa mihoatra lavitra n'izany roa sy telo zany. Eto zany Jesosy. Hitany ianao io, hitany fahatongavanao, hitany ny kenikenina izay nataonao tany ivelan'ny tany mandra-pahatonga anao eto, tsy ataony ambanin-javatra zany, fa tena hanao zavatra eo amin'ny fiainanao Jesosy. Et nous saluons aussi nos frères et sœurs qui suivent le culte en ligne, où que vous soyez, que la paix de Jésus soit aussi avec vous. Jésus vous voit, Jésus sonde vos cœurs, Jésus sait tout ce qu'il faut faire dans votre vie. Alors aujourd'hui, ayez la foi et agissez en tel. Androany dia teny aminao hoe sambatra ianao satria ianao dia manana ianteherana amin'ny andro sarotra, tena sarotra be mihitsy zany hoe ahita olona, ahita namana tena hoe atokisana zany. Raha olombelona moa dia efa tena hoe tsy atokisana firy, fa zao ianao miavaka amin'ny olona rehetrarehetra satria manana an Jesosy ianao. Azonao ianteherana amin'ny fotoana rehetra, ary manentana anao mihitsy aho hoe aza miantehatra amin'olona zany, aza miantehatra amin'ny fahaizanao na fahafantaranao ny anona sy anona ao anatin'ny ady sy ny olana izay lalovanao, fa zao hoe mitodia amin'ny Jesosy hatrany. Tsy fantatra izay mahazo anao, tsy haiko izay zavatra mety mitrango eo amin'ny fiainanao, fa androany todia amin'ny Jesosy, miantora amin'ny Jesosy, ninona zavatra mitranga dia manana finoana hoe ny eo akaikin'i Jesosy ihany no mamety atsika, ny eo ambany elatry Jesosy ihany no mety amintsika, ary Jesosy dia tsy mandao atsika na oviana, fa izy nefa miaro anao, izy nefa mandray atanana ny fiainanao rehetrarehetra mantolo. Dia zao ny hira rehetrarehetra izay ataontsika eto dia ataovy amin'ny mpinoana, dia ataovy amin'ny mpifaliana hatrany, atombohy amin'ny te-atanana ary zany. Dia manombo doladolo ho an'i Jesosy. Mantidina, grazie, fufunyai na manao
Salam toko fa enina amby efapolo ny andiny voalohany. Soratra toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Et nous allons aussi le lire en français. C'est écrit dans Psaume 46, verset 2. Au nom de Jésus. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Amen. Santen'Andriamanitra zany dia milaza hoe ninina zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, ninina ady lalovanao dia Andriamanitra no hery sy fiarovana ho anao. Dia donc akipitsika amin'ny masonofintsika dia ndao isan-tsaina hoe hatraiza tokoa moa zany fiarovan'Andriamanitra zany. Eo manodididina anao eo ihany ve? Sa mahakasika ny fiainanao rehetrarehetra manontolo mihitsy? Saintsainy hoe mety eo anaty olana lalina ianao zao, tsy mahita vahaolana, mety efa nataonao daholo ny zavatra rehetra, fa tena mbola tapidalaka lenao androany. Dia hoy eo aminao hoe tsy very ianao. Manana Andriamanitra azo ianteherana ianao. Manana hery sy aro amin'ny fotoana rehetra ianao, fa indrindraindrindra manana mpamonjy mora azo ianao. Aza miantehatra amin'olona fa miantehera amin'Andriamanitra satria ny tanany dia miazona anao. Tsy mamela anao irery io Andriamanitra io. Tsy mamela anao irery Jesosy. Na dia nanao tsy ne teo anatrehany ary ianao dia mbola miazona ny tananao foana izy, mbola mitady hevitra hamonjena ny fanahinao foana izy. Dia androany dao tena hiantoraka amin'ny Jesosy. Teneny Jesosy hoe Jesosy aninina fa ho tako, ninina zavatra mety mitranga eo amin'ny fiainako dia hifonako izany raha nampalahelo anao.
fa za androany te hiantoraka feno aminao. Dis à Jésus qu'aujourd'hui, tu veux vraiment t'accrocher à lui. Dis-lui qu'il est ton seul secours. Que tu sois dans la détresse ou à n'importe quel moment de ta vie, il servira de refuge et d'abri en tout temps. C'est social et non, nous qui ajoutent nous tananao miazina ne fantatraiza androany mafisina ny tanatrinanao tsy alanao zay tsy vadika aminao zay ary tena hoe miantoraka tanteraka aminao amin'ny fiainana isanandro satria ianao no mpamonjy anay. Fantatra Jesosy fa raha mialika eo aminao zay dia tsy ho tratra ny fahavalo. Maro amin'ny zavatra rehetra. Feno fahatokiana ny fonay. Dia tsy atahotry izay Jesosy a.
mbola vao nitorotoroana tao ankibony renina tsirairay avy izahay dia efa tianao taloha tianao mihoatra noho ny fitiavan'ny olona hafa anay izahay za indrindra Jesosy ianao vao mainka manosika anay hiantoraka tanteraka aminao hiafina eo ambany elatra hisitrika eo aminao ary tena hoe hisitraka an'ilay fanatrehanao Seigneur, nous voici encore devant toi. Nous nous accrochons à toi. Nous nous cachons sous tes ailes parce que nous savons, Seigneur, que tu nous aimes d'un amour éternel, un amour incomparable. Alors voilà pourquoi nous aujourd'hui, nous nous accrochons à toi. Ohatran'ilay tamin'ny andro nisy ny mpianatra teny ambony rano Jesosy dia tratrany tafio-drivotra ry zareo dia teny ray monja dia nilamina ny zavatra rehetra teny ray monja avy aminao dia androany izay ny ao anatinay tsirairay avy ninona mitrango eo amin'ny fiainanay Jesosy dia teny ray monja dia efa ampitsahatra an'izany rehetrarehetra izany satria fantatray fa mahatoky an'ilay Andriamanitra mahery izay fantatray fa mahatoky an'ilay Jesosy mahay ny zavatra rehetra izahay dia miafina ao ambany elatra izay miafina eo akaikinao izay tapify eo aminao izay Jesosy eo amin'ny fitiavanao Ramanujanja
miaraka mafy an'izany tomposika izany fa tompo izy tena tomposika izy andao itsika mba hiaraka hijery an'ity tenin'Andriamanitra ity ho anareo izay nitondra baiboly Tesaloniana voalohany no jerentsika ho antsika rehetra koa dia afaka manaraka isika fa hojerevantsika miaraka eto amin'ny écran eto izy Tesaloniana voalohany toko 5 ny 9 fa 9 fa 7 sy ny fa 8 ny 9 fa 9 ka hatramin'ny fa 8 rehefa manomboka hitantsika izany andaontsika hiaraka maky an'izany amin'ny anaran'i Jesosy vakitsika mafy be mifalia mandrakariva mivavaka ka aza mitsahatra misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo dosika mba hanao sitrapon'Andriamanitra aloha marina sa tsy marina tokony anao an'izany ve tsika tokony lara-pamehana ve ny manao sitrapon'Andriamanitra lara-pamehana Andriamanitra dia milaza hoe mifalia mandrakariva mivavaka aza mitsahatra misaora amin'ny zavatra rehetra na tsika tongeto ary faniresantsika teo hoe tsika sendrasendra fa tena nisy tanan'Andriamanitra nahery tena mahery tondrantsika teto nanome antsika fahasalamana nanome antsika rivotra iainana nanome antsika fandriam-pahalemana nanome antsika fotoana malalaka nanome antsika fahafahana hoe mbola afaka nandeha tongotra tsika naketo mbola afaka nandeha fitaterana tsika naketo mbola afaka ny réserve fotoantsika hoe niandro ny zavatra tany an-trano fa tsika afaka namonjy an'izao lohalaran'izao hoe namonjy an'izao fotoana izao dia toraka izany koa hoe rahainao tonga teto misy olona ao tokantranonao niaraka taminao teto dia mbola fahasoavana be dia be mihitsy zany ka tokony hisaotra tsika koa tonga teto mety hoe nandao asa-piariana sy ohatr'izany fa fantatsika hoe andro lahady tsy maintsy mamonjy fotoantsika dia izany koa mbola afaka hisorantsika Andriamanitra mbola afaka tsy nafoy ny fiara-miangona fa mbola tonga teto andaontsika hoe anome an'izany fankasitrahana izany andaontsika hoe hianatra hisaotra andaontsika tena hitodika amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mbola misy fotoana izao afahako misaotra anao manokana makasitraka tena hoe faly eto faly tena faly fa mbola afaka miaraka eto izahay ka iombina eto izahay hiaraka hivavaka andaontsika hivavaka ianao mihitsy ny oka tena hoe hiteny hilaza an'izany fisaoran'izany izany fankasitrahana izany aza inona ny olo akaikinao afankahany afa-mahakasika anazy fa hainao manokana mihitsy tena misy zavatra tokony hisaoranao an'Andriamanitra ary sitrapon'Andriamanitra misaotra anao zay Andriamanitra fa mbola nitantananao teto amin'ity fotoana ity misaotra Andriamanitra fa tsapako mihitsy hoe nisy fitantananao ny fiainako misaotra Andriamanitra fa tena mbola tonga teto mbola salama tonga teto mbola afaka namindra ny tongotra mbola afaka misokatra masoka nanome baiko ny atao an-tsaiko hoe hoatsy androndrakely misaotra Andriamanitra ny amin'ny fiarovanao ny diako ny andrisan'iny tsy tratra ny lozam-pifamoivozana misaotra Andriamanitra fa tsy disy fotoana ihany koa fa tena tonga teto misaotra Andriamanitra fa afaka niaraka tamin'ny teto reto ankonako reto atolotro anao tokoa iny tsy kisendrasendra fotoana izao fa tena ny tananao mahery ny tondranay mianakavy teto misaotra Andriamanitra fa hainao koa dia nanomena fotoana malalaka ka na dia misy zavatra ary ny tokantrano any misy zavatra ary ny toeram-piasako any dia mbola afaka eto miaraka miombom-bavaka eto tsy mafoy fotoana hierana mivavaka misaotra Andriamanitra fa mbola noho ianao izany misaotra Andriamanitra fa tamin'ny herin'ny andro iny ihany koa betsaka ny zavatra anseho fa mbola eto afeny fifaliana na dia sarotra ny zavatra nandalo na dia sarotra ny lalana ny zavatra tena sarobahana fa mbola hainao ny tay an'Andriamanitra misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitondranao ny fiainam-pirenena ihany koa betsaka ny zavatra anseho betsaka ny
zavatra goavana tena tandindona teto amin'ity firenena ity fa nahery ny tananao ary nitsotra taminay ny tananao ary nitahy an'ity firenena ity. Misaotra Andriamanitra fa miozongozona ny toedrara eto an-tany. Misaotra Andriamanitra fa na misy ady ary any amin'ny firenena hafa any dia ny eto aloha mbola mandry amin'ny fandriam-pahalemana izy ireny. Mbola misy an'izany fiadanana izany ary fiadananao dia tsisy mahatosika, tsisy maharava fa mbola fiadananao no morotsaka. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao, zavatra rehetra dia mahasoa, zavatra rehetra dia tena nataonao hitondra fiadanana ho anay. Dia tonga izay, misaotra anao, feno fankasitrahana. Chers frères et sœurs, tu es devant ton poste, tu es devant ton ordinateur, mais maintenant, tu peux parler à ton Seigneur. Pour ce moment-ci, nous rendons grâce. Pour ce moment-ci, nous remercions le Seigneur pour sa main qui s'est étendue sur nous. Parle-lui maintenant. Exprime-toi. Adresse-lui toute ta reconnaissance. Car aujourd'hui encore, il t'a donné la pleine santé. Aujourd'hui encore, ton Seigneur, il t'a béni, il t'a permis de suivre ce culte. Il t'a donné ce temps d'intimité avec toi. Remercie le Seigneur, rends-lui grâce, car il t'a accompagné tout au long de cette semaine. Il t'a fait gagner des combats. Il t'a fait gagner des procès. Il t'a fait gagner des épreuves. Il t'a fait marcher sur les difficultés. Il t'a rendu ce qui t'a été volé. Il a remboursé ce que tu as perdu. Il t'a accompagné dans ton ministère. Il t'a accompagné dans ton œuvre. Il t'a accompagné dans ton entreprise. Il t'a accompagné dans ton travail. Il t'a accompagné le jour. Il t'a accompagné la nuit. Montre-lui ta reconnaissance. Dis-lui merci. Merci Jésus. Merci mon Dieu car tu étais avec nous. Merci car tu nous as accompagnés jour après jour. Nous avons vu que ta grâce s'est renouvelée. Merci Dieu. Merci Dieu car tu es souverain. Tu es maître de toutes circonstances. Nous voyons les guerres autour de nous. Nous voyons les conflits autour de nous. Nous voyons les bombardements autour de nous. Nous voyons les désagréments autour de nous. Nous voyons que l'économie chancelle. Nous voyons que l'inflation monte. Nous voyons que le pétrole augmente de jour en jour. Mais ta main reste sur nous. Mais ton amour reste sur nous. Et ta grâce reste collée, reste scotchée sur nous. Car nous sommes à toi. Père, nous voulons t'apporter notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons apporter toute notre reconnaissance car ton amour est fidèle. Rien ne nous séparera de ton amour. Rien ne nous séparera de ta main. Ni les puissances, ni les autorités de ce monde. Mais tu restes sur nous. Tu restes sur nous. Ta main reste sur nous. Merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dosikipetaka. Teny sitrapon'Andriamanitra ho antsika misaotra ho azy. Misaotra ny amin'ny zavatra ataony isan'andro. Misaotra ny amin'ny zavatra mety tsy takatra ny saintsika. Betsaka ny zavatra tsy takatra ny saintsika nefa ataony a. Betsaka ny zavatra ataony nefa tsy hitany masosika. Betsaka ny zavatra ataony a nefa tsy rentsika akory. Ary zany tena fahendren'Andriamanitra mihitsy. Dia mety misy fotoana renao hoe aty aoriana vao hitanao hoe oay, aike za tena narovany tamin'iny toedrara iny. Aike za tena narovany tamin'iny zavatra niseho tao ampiasana iny. Aike ty orinasako ity tena tsy nijovany manokana mihitsy tamin'ilay zavatra niseho teo. Tena mila misaotra tsika. Isaky ny misy fotoana mipetra dia misaora an'Andriamanitra fa tena sitraponao antsika izany. Frères et sœurs, c'est vraiment quelque chose inscrit dans la volonté de Dieu, de nous poser, de prendre un temps de réflexion et de prendre un temps pour le remercier, pour le rendre grâce. Car il y a des circonstances que tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu n'as même pas vues de tes yeux, mais qui se sont passées et que Dieu a agi pour toi. Car Dieu agit dans le secret et Dieu agit dans des situations que tu ne vois même pas, que tu ne prévois même pas. Mais il est puissant, il est au-dessus de toute autorité,
il est au-dessus de toutes circonstances. Et voilà ce Dieu qui agit pour toi. Amen. Et nous passons maintenant au moment où nous allons encore rendre grâce, mais rendre grâce au moyen de nos offrandes, de nos dons, au moyen du sacrifice que nous faisons, au moyen de la dîme que nous réservons pour la maison du Seigneur. Car c'est aussi la parole de Dieu, et c'est aussi un ministère que Dieu nous accorde de pouvoir soutenir le ministère qui est sur terre. Et lorsque nous soutenons ce ministère, il y a des gens qui sont sauvés. Il y a des âmes qui sont sauvées. Il y a des personnes qui reçoivent la vie éternelle. Et c'est grâce à ton offrande et c'est grâce aux dons que tu fais que cela est possible. Dieu agit toujours, certes, mais c'est différent lorsque c'est toi vraiment qui peux agir en cela. Et la promesse de Dieu est ainsi: Dieu ouvrira les portes du ciel, Dieu ouvrira les écluses des cieux lorsque tu donneras, lorsque tu apporteras ta dîme. Teny Andriamanitra mipetraka amintsika rehefa manome isika dia izy dia hanome mihoatra, tena hanome mihoatra, ary Andriamanitra dia matoky, tsy diso fotoana izy, tsy ho diso fotoana izy aminao. Rehefa manome ianao, tena hanome mihoatra tokoa izy. Dia hoy izy rehefa manatitra an'izany ampafolo-karena izany tsika hoe hanokatra ny varavaran'ny lanitra. Tsy le kofra kely nosokafanao anao, tsy resaka hoe varavarana kely nosokafany anao, fa tena ny varavarambe any lanitra mihitsy no hanomezany anao. Ary ozy izy hoe zaho toetra amin'izany ozy izy Jehovah, fa ho hitanareo tokoa izany. Dia izay no ahafahantsika tonga amin'izao fotoana izao. Fantaro fa rehefa manome isika, rehefa manohana an'izany asan'Andriamanitra izany tsika, dia misy olona voavonjy ao. Misy olona mahazo an'izany hoe mahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra izany izy dia afaka bebaka izy dia mandray an'izany fiainana mandrakizay izany izy. Izany dia noho ny fanohananao ny asan'Andriamanitra, ary tena sitrapon'Andriamanitra izany. Ka andaontsika amin'izao raiso izay fanomaninao ataovy an-tananao, dia andaontsika mbola hisaotra, dia andaontsika hanome teny ho an'io fanatitra fanomantsika hoe tena hamoa zato eny, ary tena hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tsika hoe hisy fanan'olona maro ho vonjena, hisy olona maro hitodika amin'Andriamanitra indray amin'izany asan'Andriamanitra. Nous allons maintenant prier pour cette offrande, pour la dîme que nous allons réserver. Père Céleste, nous te remercions encore car tu nous as dit: l'or est à moi, l'argent est à moi, mais que c'est à ce moment où nous allons faire ta volonté et nous allons apporter nos offrandes, nous allons apporter nos dons et nous allons apporter nos dîmes que nous venons te réserver. Nous te demandons de bénir ces ressources, nous te demandons de bénir cet argent, nous te demandons de bénir cet or pour qu'il puisse vraiment faire fructifier le royaume que nous faisons ici. Et que plein d'âmes soient sauvées, que plein de personnes maintenant se tournent vers toi. Au nom de Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Alléluia, alléluia, amen. Dia toy ny fanaontsika eto, anomboka androso aloha ireo izay anatitra ny ampafolo-karena, ho arotsaka isika amin'ny ankavia, amin'ny ankavanana, dia ireo koa izay hanome fanomezana ho an'ny fandaharana sy ny haino aman-jery dia afaka manatony ihany koa anatitra izany eto ampovoany. Aoriana izay kosa dia ho tatazana eny amin'ny toerana misy atsika ny rakitra efa nomantsika amin'izay. Chers frères et sœurs, nous pouvons apporter les dîmes, nous pouvons donner la dîme dans ce ministère-ci à Réfi, et nous pouvons aussi maintenant, après, dans un second temps, donner nos offrandes qui seront collectées à notre place. Et durant tout cela, nous allons le faire dans la louange et dans l'adoration et dans la joie, comme le dit notre Seigneur. Nous allons accueillir maintenant le groupe de louange qui va entraîner, qui va nous conduire dans cela.
sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, toi, Seigneur, tu me rends fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, toi, Seigneur, tu me rends fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, toi, Seigneur, tu me rends fort. kama fon'Andriamanitra isika tompoko. Acclamons fort le Seigneur. Diarabana daholo tsika rehetra izay efa tonga eto amin'ity androandroany ity a. Nous vous saluons, vous tous qui êtes venus ici aujourd'hui. Arabaina toy izany ianareo rehetra izay manaraka izao fotoana izao en ligne. Nous vous saluons également, vous tous qui nous suivez en ligne. Amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra mandray ny afatra androany dia hita ny herin'Andriamanitra miasa izy.
Au nom de Jésus, tous ceux qui entendront le message aujourd'hui verront la puissance de Dieu agir. ahita ny herin'andriamanitra miasa izany roany Ils verront la puissance de Dieu agir aujourd'hui. tahaka izany amin'ity herinandro ity Pour cette semaine-ci, amin'ity taona ity pour cette année-ci, ho fisaoratsy an'andriamanitra andeo hiteka mafy dia mafy isika pour remercier Dieu, acclamons fort. halleloia Alléluia. dia melony hitondrako ny afatra nefa dia izao Avant le message de Dieu, andeo tsika rehetra anokana fotoana aloha tena anamafy akoatran'ilay efa natao teo fa ho an'andriamanitra zato isan-jato isika rehetra tonga eto nous allons d'abord consacrer du temps pour raffermir, pour renforcer que nous appartenons à Dieu à 100%. tomboka ihany keo ianareo any tokantrano any anao vavaka hiaraka aminay Je vous invite également, vous qui êtes en ligne, à prier avec nous. ao anatin'ny vavaka io dia ho iaho hoe aza velatory ny fanahinao Et pendant cette prière, je te dis de ne pas laisser ton esprit s'endormir. zany hoe ao anatin'ny vavaka iarahantsika manao dia foasika ny fanahintsika mba tsy hatory mihitsy C'est-à-dire que pendant que nous allons prier, nous allons réveiller notre esprit pour qu'il ne s'endorme pas. efa anatin'ny andro farany matsy isika io Nous sommes maintenant dans les derniers jours. tsy hoe le tso dia ho avy jesosy Jésus revient bientôt. no zany mety amintsika no zany ny tokony ataontsika foatsika ny fanahintsika C'est pourquoi nous devons réveiller notre esprit. fa izany no antoka mahatonga antsika afaka hitsehana jesosy eny amin'ny ranolanitra Car c'est pour nous l'assurance de pouvoir rencontrer Jésus dans les nuées des cieux. kanefa ihany keo antoka anankiray ahafan'andriamanitra mitsitso ny fiainantsika mandritry ny fahavelomantsika Mais c'est aussi une assurance pour que Dieu puisse intervenir dans notre vie pendant notre existence. andaonao hira anankiray mpitsakana antsika rehetra Nous allons prier en nous levant. dia vo vita ny hira dia samy hanolo tena ho an jesosy isika Nous allons d'abord chanter, ensuite nous allons consacrer notre vie à Jésus. dia tsika rehetra napakevitra ho foasika ny fanahintsika Et nous allons décider de réveiller notre esprit. tsy avelantsika torotoro mihitsy ny fanahintsika Nous n'allons pas le laisser s'endormir. reo zavatra ratsy rehetra manambara fa matory ny fanahintsika hialantsika izany Nous allons enlever toutes les mauvaises choses qui montrent que notre esprit dort encore. anisan'izany ny fiainana manota hialantsika izany Par exemple, la vie de péché, nous allons la quitter. ataontsika lira hoe tompoka aseho indray dia hivavaka tsika rehetra orinan'izany Nous allons faire le chant « Seigneur, touche-moi ». Ensuite, nous allons prier. Tumpuoka siwijai nifuna arutai aminai nifanai masina tunitami Pentecosta tumpuomi diluvai tumpuoka siwijai nifunai arutai aminai nifanai masina tunitami Pentecosta tumpuomi diluvai nifiainanai fanai
andao hivavaka isika amafisy ho an'Andriamanitra ny fiainanao rehetra. Nous allons maintenant prier pour que Dieu agisse dans ta vie. Voazy ny fanahinao amin'ity androandroany ity. Réveille ton esprit aujourd'hui. Aoka io manahitsena Jesosy amin'ny ranolanitra ianao. Prépare-toi à aller à la rencontre de Jésus dans Ho le anareo milieu ny des tokantrano cieux. any mivavah tahaka anay ihany koa. Et vous qui êtes en ligne, priez comme nous ici. Asandrato ho avy dia avy ho feonao raha anao vavaka isika. Élève ta voix si tu vas prier. Amagy atsika ane fanahy masina ka ho amin'ny fifoazana tokoa ane ny fanatsika rehetra amin'izao vaninandro zao. Que le Saint-Esprit nous visite et que nous entrons dans le réveil dans les jours actuels. Raha mangetaheta ny anana fanahy mifoy ianao dia hitonanao amin'izany tokoa Andriamanitra. Si tu as vraiment soif, Dieu va te conduire à lui. Jesu, onirani Jesu, onirani Jesu. Lumana diwai. Vous pouvez tous prendre place. Ny lohahevitra ny afatra entiko anareo androany dia ny fahefan'ny anaran'i Jesosy. Le thème du message aujourd'hui concerne l'autorité du nom de Jésus. Entiko milaza aminareo fa ny anaran'i Jesosy dia anarana misy fahefana tokoa. C'est pour vous annoncer que le nom de Jésus est un nom rempli d'autorité. Noho izany samia manongila tsofina tsara isika rehetra hiaino anty afatra ity. Alors soyez bien attentifs à écouter ce message. Fahasoavana lehibe ho antsika ry havana malala ny finoana
fa Jesosy le zanak'Andriamanitra dia eketsika fa izy no mpamonjy atsika. C'est une grande grâce pour nous, bien-aimés, de croire que Jésus-Christ est notre Sauveur. Ary fahasoavana be ho antsika ihany koa ny fananana an Jesosy monina sy mitoetra ato anatintsika. Et c'est aussi une grande grâce pour nous d'avoir Jésus qui demeure en nous. Enganeka antsika rehetra toka eto dia ho arak'izany tokoa ny fiainantsika. Que nous tous qui sommes ici, que notre vie soit tous pareils. Rehefa koa na manarika zao fotoana izao, Chère assemblée qui assistez à ce culte, mino tokoa ve ianao fa Jesosy no mpamonjy? crois-tu vraiment que Jésus est le Sauveur? Mino tokoa ve ianao fa Jesosy no mahavoavonjy anao amin'ny lafin-javatra rehetra? Crois-tu vraiment que Jésus peut te délivrer dans tous les domaines? Mino ve ianao fa mahavoavonjy anao ho afaka amin'ny aretina Jesosy? Crois-tu que Jésus peut te sauver des maladies? Raha mino an'izany ianao dia hoy aho hoe tokafy aminao arak'izay inonao. Si tu crois cela, je te dis qu'il en soit fait selon ta foi. Zany hoe ianareo zay toka eto mino a Jesosy ho mahavonjy anao amin'ny aretina afaka ny ho sitrana androany dia androany ianao. C'est-à-dire que si tu es ici et que tu crois que Jésus peut te délivrer des maladies, tu seras guéri aujourd'hui même. Zay rehetra marary toka eto amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana daholo. Tous ceux qui sont malades ici, au nom de Jésus, ils seront guéris. Na manahoana sy manahoana ny fisehon'ny aretina fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana ianao. Quelle que soit la manifestation de la maladie dans ta vie, au nom de Jésus, tu seras guéri. Mety misy aminareo marary misy fivitosana any anaty kiboany amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana ianareo. Peut-être que tu as des enflures dans ton ventre, au nom de Jésus, tu seras guéri. Mety misy aminareo ihany koa maheno fanetanana any anaty vatanany amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana ianareo. Peut-être aussi que vous ressentez des douleurs dans votre corps, au nom de Jésus, vous serez guéri. Averiko nde fa raha mino a Jesosy ianareo fa mahay manasitrana izy dia arak'izany no ho tanteraka amin'ny fiainanareo. Je répète encore que si vous croyez vraiment que Jésus peut vous guérir, cela va se réaliser dans votre vie. Anome ohatra ihany koa aho. Je vais vous donner un exemple. Mino fe ianao fa mahavoavonjy anao ho afaka amin'ny olana Jesosy? Crois-tu que Jésus peut te délivrer de tes problèmes? Hoy aho aminareo amin'ity androandroany ity. Je vous dis aujourd'hui, Mino antiteny zay ho vakiko aminareo ity ianareo. croyez en cette parole que je vais vous lire. Zao voalaza Jesosy no teny ao amin'ny Matthieu 7:20. Voici ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est Jésus qui a parlé. Ho Jesosy amintsika rehetra toka eto. Jésus nous dit à nous tous qui sommes ici, Raha manana finoana ianao fa mpamonjy ho afaka amin'ny olana Jesosy, mpamonjy manafaka anao amin'ny olana Jesosy dia ho tanteraka aminao iteny io. si tu as la foi que Jésus peut te sauver de tes problèmes, cette parole va se réaliser dans ta vie. Zao matsy amin'izao vaninandro zao no isehon'ny olana amin'ny karazana. Parce qu'à notre époque actuelle, il y a toutes sortes de problèmes. Amin'izao vaninandro zao no tanteraka le teny zay nasain'ny fanahy masina nambaran'i Paoly apôstôly tamin'izany fotoana izany. À notre époque actuelle, la parole de l'apôtre Paul, annoncée par le Saint-Esprit, se réalise maintenant. Efa teny zao matsy ny fanahy masina tamin'ny alalan'i Paoly. Le Saint-Esprit a dit ceci à travers Paul. Hoy izy lazao amin'ny fiangonana rehetra faneparany ihany dia isy andro maory. Il a dit, dites à toute l'Église que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Haneparany ihany dia isy fasarotana. Dans les derniers jours, il y aura des difficultés. Haneparany ihany dia isy zavatra mafy be andalovan'ny olombelona. Dans les derniers jours, il y aura de grandes épreuves que les gens vont traverser. Ampahafantarin'ny olon'Andriamanitra rehetra ny fisian'izany. Fais-le savoir à tout le peuple de Dieu. Fa saingy ny vaovao mafaly kosa nefa dia ity. Mais voici la bonne nouvelle. Ho Jesosy Kristy araka voasoratra io. Jésus-Christ a dit, selon ce qui est écrit, Ho anareo rehetra manana olana ho Jesosy. pour vous tous qui avez des problèmes, a dit Jésus, Makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no hanome anareo fitsaharana. venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Tena rabaky teny mihitsy ny fahatantarano io teny io. Cette parole va se réaliser littéralement.
raha mino ianareo raha manana finoana fa mahavoavoty anao amin'ny aretina Jesosy, Si vous avez la foi que Jésus peut vous délivrer de vos maladies, dia ho sitrana ianao. tu seras guéri. Raha mino ianareo ary manana finoana fa mpamaolana Jesosy dia ho afaka ianareo amin'ny androandroany ity. Si vous croyez et que vous avez la foi que Jésus peut vous délivrer de vos problèmes seront résolus aujourd'hui. Amin'ny anarana Jesosy zay rehetra manana olona toka eto ho vojena daholo. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont des problèmes seront délivrés aujourd'hui. Amin'ny anarana Jesosy averiko indray zay rehetra manana olana toka eto na inona le olana ho vojena daholo. Au nom de Jésus, je répète encore que tous ceux qui ont des problèmes ici, quels que soient les problèmes, ils seront délivrés. Fisaorantsika n'Andriamanitra andao hiteka sady horakoraka isika. Pour remercier Dieu, acclamons très fort. Atao mafy ihany ny tehaka. Acclamez plus fort. Atao mafy ihany ny tehaka. Acclamez plus fort. Anome ohatra anankiray ihany koa aho. Je vais vous donner un autre exemple. Mino ve ianao fa ao am Jesosy no hitahin'Andriamanitra ilay nahary an'izao rehetra izao antsika zanak'olombelona. Crois-tu que Dieu, le créateur de toutes choses, peut nous bénir à travers Jésus-Christ? Mitaona anareo aho ino antiteny ho vakiako ity. Je vous invite à croire en cette parole que je vais lire. Korinthiana faharotoko fahavalodimy fasivy no ho vakiako aminareo. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, je vais vous le lire. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena aza izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelony. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Mazava aminareo anefa ve dikan'io teny io. Cette parole est-elle claire pour vous? Jesosy Kristy no Andriamanitra ny Andriamanitra. Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Izy no voalaza amin'ny Baiboly fa hanariana an'izao rehetra na irina an'izao rehetra izao. La Bible dit que c'est à travers lui que toute chose a été créée. Kanefa no ny fitiavana antsika zanak'olombelona. Et pourtant, par son amour pour nous, Satria efa ny an-danitra izy no nahita fa no ny asan'ny devoly dia tonga mahantra ny olombelona velona tao ambony tany ity. parce que du ciel, il a vu qu'à cause de l'œuvre du diable, les gens qui étaient sur terre sont devenus pauvres. Dia noho ny fitiavana antsika zanak'olombelona dia nanapa-kevitra Jesosy Par amour pour nous, Jésus a décidé ka nidina tetỳ ambony tany de descendre sur terre. ary tonga nahantra hoy ny Baiboly. Et il est devenu pauvre, a dit la Bible. Ny tanjony tamin'izany mba tonga antsika zay manana finoana azy tsy hantra intsony fanan-karena. Son objectif, c'est que nous qui croyons en lui, nous ne soyons plus pauvres, mais nous nous enrichissons. Mazava be mihitsy io teny io Cette parole est très claire. fa na dia nanan-karena sa izy dia tonga mahantra tonga malahelo mba tonga antsika zay mino azy tsy hantra intsony fanana ny ampy. Que même s'il était riche, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Dia hoy aho hoe mino ve ianao fa ao am Jesosy no hitondran'Andriamanitra anao ho amin'ny fiainana voata amin'izao fahavelomanao zao. Crois-tu que c'est à travers Jésus que Dieu va te conduire vers une vie bénie à notre époque actuelle? Raha mino an'izany ianao dia hoy aho hoe tokava aminao arak'izay inonao. Si tu crois cela, qu'il en soit fait selon ta foi. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tahina tokoa anay ianao tonga eto. Au nom de Jésus, que tu sois vraiment béni, toi qui es ici. Amin'ny anaran'i Jesosy ho ataon'Andriamanitra mety ane ny ataonao rehetra. Au nom de Jésus, que Dieu te fasse réussir dans tout ce que tu entreprends. Noho ny fanananao finoana fa mampamody Jesosy Parce que tu as la foi que Jésus est le Sauveur. dia mbola mafisika any fa amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana ianao zay marary. Je confirme encore qu'au nom de Jésus, tu seras guéri, toi qui es Amin'ny malade. anaran'i Jesosy hivan'ny olona ny fiainanao. Au nom de Jésus, tes problèmes seront résolus. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tahina be tokoa ianao. Au nom de Jésus, tu seras béni en abondance. Fa ankoatran'izay finoanao an Jesosy ho mahavoty anao amin'ny aretina, mahavoty anao amin'ny olana ary fototra matokana ho tahina ankoatran'izay. Mais à part la foi que Jésus peut te sauver de tes problèmes et de tes maladies, à part cela, Ankoatran'izay dia toa amiko ianao iny fa misy fahefana ny anaran'i Jesosy.
À part cela, je t'invite à croire qu'il y a une autorité dans le nom de Jésus. ka toa amikiankio ianao mba hampiasa ny anaran'i jesosy Je t'invite à utiliser le nom de Jésus, hampiasa ny fahefan'ny anaran'i jesosy à utiliser l'autorité du nom de Jésus. raha ohatra ka ho pratikeantsika ho fiainantsika izany dia hita fo miazana be ianao ahita fagagana ianao manomboka amin'ity androandroany ity. Si nous allons le mettre en pratique dans notre vie, tu verras beaucoup de miracles et de bénédictions à partir de cette semaine. andao vakitsika ny baiboly ao amin'ny asina apôstôly toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Lisons la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 8. toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'i jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Ary Petera sy Jaona niakatra hoe ho akaja tempoly tamin'ny ora fasivy fotoam-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy naleha mitongitra hatrany kibondreniny izay napetrany isan'andro teo alohan'ny vavahady tempoly ilay atao hoe tsara endrika mangataka fiantrana amin'izay niditra teo kianjan'ny tempoly. Noho nahita Petera sy Jaona efa hiditra eo kianjan'ny tempoly izy dia nangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe mijery anay. Ary dia nibanjina azy roa lahy tsara izy fa nanantena azo zavatra taminy. Fa hoy Petera tsy manana vola fotsy na volamena aho fa zay ananako no meko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mitsangatsangana. Ary niraisany tamin'ny tany eny ankavanany raha lehilahy ka natsangany dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tokony sy ny kirikeliny. Ary niatsamotsamotra izy ka nijoro dia nitsangatsangana ary niarinitra taminy hoe ho kiaja tempoly nitsangatsangana sy niatsamotsamotra sady niteran'Andriamanitra. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé l'Appel pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Nous allons maintenant lire Colossiens chapitre 3, verset 17. Ary na inona ataonareo na miteny na miasa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Arak'ireo teny nambarako ireo Selon ces paroles que je vous ai annoncées, dia fahasoavana lehibe ho antsika ny fananana finoana fa Jesosy no mpamonjy, Jesosy no mpanasitrana, Jesosy no mpamaolana ary Jesosy no fototry ny fitahiana rehetra ho antsika zanak'olombelona. c'est une grande grâce pour nous d'avoir la foi que Jésus est notre Sauveur, que Jésus nous guérit et qu'il est la source de toutes nos bénédictions. Ary mbola fahasoavana lehibe ho antsika ihany koa ny finoantsika fa misy fahefana ny anaran'i Jesosy. Et c'est encore une grande grâce pour nous d'avoir la foi qu'il y a une autorité dans le nom de Jésus. Noho izany mialohan'ny ny anohitsako ny hafatra amin'ity androandroany ity Alors, avant de continuer ce message aujourd'hui, dia hivavaka ho anareo rehetra tonga eto aho. je vais prier pour vous tous qui êtes ici. Ary hivavaka ho anareo zay samba tonga eto. Et je vais prier pour vous qui êtes ici pour la première fois. Hoe vaovao ianao tonga eto. Que tu es ici pour la première fois. Hivavaka ho anareo aho mba mangy anareo fanahy masina mba nananareo finoana fa tena mpamonjy tokoa Jesosy. Je vais prier pour vous pour que le Saint-Esprit vous visite et que vous ayez la foi que Jésus est vraiment le Sauveur. Ary mba nananareo finoana ihany koa fa misy fahefana ny anaran'i Jesosy. Et que vous ayez la foi qu'il y a une autorité dans le nom de Jésus. Noho izany
hivavako anareo zay samy tonga eto ao Je vais prier pour vous qui êtes venus ici pour la première hoe fois. sambany ianao tonga eto androany Si tu es ici pour la na première fois fandrony ny fatokovanao eto ou pour la deuxième fois, na tonga tsy ndraindray ihany ianao ou si tu viens juste de temps en temps, fandroany anao fa tena tapa-kevitra hoe hanolotra ny fiainako an' Jesosy ao mais qu'aujourd'hui tu es vraiment décidé à donner ta vie à Jésus ary anaiky fa Jesosy no mpamonjy et à recevoir Jésus comme ton sauveur, ka ho raisiko izy hiditra atao anatiko et que tu le fais entrer en toi, omeko toerana eo amin'ny fiainako Jesosy que tu lui donnes de la place dans ta vie ary manomboka androany dia ino fa misy fahefana ny anaran'i Jesosy et qu'à partir d'aujourd'hui tu crois qu'il y a une autorité dans le nom de Jésus. raha misy aminareo tokoa samba tonga eto a hivavako anareo ao Si vous êtes venus ici pour la première fois, je vais prier pour vous. mba vavako anareo dia tsaka nitakizao ny tananao zay samba tonga eto Pour que je puisse prier pour vous, levez votre main, vous qui êtes venus ici pour la première fois. atsaka niandra mohatra ka mbola misy Levez encore vos mains. dia ho anareo nanangatanandreny a angatako tompoko mba androso etanolona eto Pour vous qui avez levé les mains, avancez devant. mitsakana tompoko dia ataontsika le hira hoe nandao anao ela ao raiky io Levez-vous et avancez devant. Et nous allons faire le chant. Je t'ai quitté depuis longtemps, Père. ho anareo anyarina na dia tsy nanangatanareo anao tsapanao fa mila manapa-kevitra ho an'i Jesosy ianao mitsakana mandroso etanolona ety Si tu es derrière et que tu décides de donner ta vie à Jésus, avance devant. Like you, salve Deus. Mets ta main sur le cœur. ho anareo ny toerany ianko a angatako apetra amin'ny fonareo ny tananareo Je vous demande à tous de mettre votre main sur le cœur. hivavako andreto namana zay tapa-kevitra fa ho an'i Jesosy reto ao Je vais prier pour nos amis qui ont décidé de donner leur vie à sady Jésus. hivavaka ho antsika rehetra fiangonana tonga eto Et je vais aussi prier pour toute l'église qui est ici. ry tompandriamanitra ranay zay ny an-danitro Père céleste, misaotra anao izahay ny amin'ny fitiavanao lehibe nous te remercions pour ton grand amour. tena tianao izahay Tu nous aimes vraiment. ka nomenao anay ny zanako ilay tokana dia Jesosy Tu nous as donné ton Fils unique qui est Jésus. androany miaraka manaiky izahay Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord fa Jesosy no mpamonjy que Jésus est le Sauveur, mpamonjy mahavoavonjy ny fanahinay qu'il peut sauver nos âmes, mpamonjy mahavoavonjy anay ho afaka amin'ny aretina qu'il peut nous sauver de nos maladies mpamonjy mahavoavonjy anay ho afaka amin'ny olana et qu'il nous sauve de nos problèmes. ary mpamonjy fototra matokana ho Andriamanitra tsy to afaka mitahy ny fiainanay Et que c'est notre Sauveur, à travers lui, Dieu Tout-Puissant, tu peux bénir notre vie. misaotra anao ao Andriamanitra ny amin'ny reto namana mitsangany reto Je te remercie, ô Dieu, pour nos amis qui sont debout ici. tapa-kevitra hitodika aminao ry zareo Ils ont décidé de se tourner vers toi ary hanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy et de donner leur vie à Jésus. koa dia raiso izy ho isan'ny olonao Reçois-les parmi ton peuple ary zay fahasoavana rehetra no maninao ho an'ny olonao dia ataovy tanteraka amin'ny reto olony reto et que toute la grâce que tu as préparée à ton peuple se réalise à nos amis ici. ary amin'ny anaran'i Jesosy atolotro ho anao ihany ko ny fiangonana ray manontolo tonga eto Et au nom de Jésus, je t'offre également toute cette église qui est ici. hoe ho an-tananao ane izahay rehetra Que nous soyons tous dans tes mains. hamangy anay ny fanilo masina Que ton Esprit Saint nous visite. tsy isy atory intsony ny fanahinay Que nos esprits ne dorment plus. hifotanteraka ny fanahinay Que nos esprits se réveillent vraiment. tsy hemika tsy verin-dalana izahay Que nous ne repoussons pas chemin. ho an'Andriamanitra amin'ny farany izahay Nous serons à Dieu jusqu'au bout. toerinay amin'ny anaran'i Jesosy
Nous nous opposons au nom de Jésus Reo zavatra ratsy nety mifanamatory. à toutes les mauvaises choses apportées par l'esprit qui dort. Tsy hoe ho aminay intsony izany. Cela nous quitte maintenant. Amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus, resina izany. nous vainquons cela. Fa ho vavolombelon'i Jesosy izay rehetra. Nous serons tous témoins de Jésus. Ho fahazavany ity zao tontolo zao ity. Nous serons la lumière de ce Ho monde. fanasin'ny tany. Nous serons le sel Ho de la mpitory ny terre. filazantsara izahay. Nous allons prêcher l'évangile. Ho lehilahy sy ho vehivavy ho ampiasainao hamonjy ny olombelona rehetra izahay. Nous serons des hommes et des femmes que tu vas utiliser pour sauver le Ho monde. tonga amin'izao fiangonana zao ane ny fifoazana lehibe. Que le grand réveil arrive dans cette église. Ary ao anaty ity fotoana androany ity, Et pendant ce culte-ci, dia izy zavatra mahagaga ho ataonao. tu vas faire des miracles. Ny marary rehetra ho sitrana. Tous les malades seront guéris. Ny marary rehetra ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Tous les malades seront guéris au nom de Jésus. Ny manana olana rehetra ho vonjena. Tous ceux qui ont des problèmes seront délivrés. Ny manana olona rehetra ho vonjena amin'ny anaran'i Jesosy. Tous ceux qui ont des problèmes seront délivrés au nom de Jésus. Ny olona rehetra ho tahina. Tout le monde sera béni. Avy any an-danitra ianao Andriamanitra mitondra fitahina ho anay. Du ciel, ô Dieu, tu nous apportes la bénédiction. Amin'ny anaran'i Jesosy ho avanao ny olona rehetra tonga eto. Au nom de Jésus, tu vas distinguer tous ceux qui sont ici. Misaotra rany malalo. Merci, cher Père Amin'ny Céleste. anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dia tahin'Andriamanitra ianareo a. Que Dieu vous bénisse Dia manompo an'Andriamanitra amin'ny farany a. et servez Dieu Dia tongava matetika eto ianareo. et venez souvent ici. Dia mazoa toerana tompoko. Vous pouvez prendre place. Nareo ihany koa mazoa toerana. Vous pouvez prendre place. Arak'ilay tenin'Andriamanitra novakiko taminareo teo. Selon la parole de Dieu que je vous ai lue tout à l'heure, Tamin'ny andron'ireo apôstôly, au temps des apôtres, nisy lehilahy nalemy anankiray hatrany an-kibony reniny. il y avait un homme qui était boiteux de naissance. Ary efa nalemy nandritry ny 40 taona izany lehilahy izany. Cet homme était boiteux depuis 40 ans. Fa ny zava-mahagaga ny traka nefa dia ity. Mais voici le miracle qui s'est passé. Nanao vavaka ho an'io lehilahy malemy io Petera sy Jaune. Pierre et Jean ont prié pour cet homme qui était boiteux. Tamin'izany fotoana izany rehefa nanao vavaka an'io lehilahy malemy io izy roa lahy. Quand ces deux personnes ont prié pour ce boiteux, Dia nampiasa ny fahefan'ny anaran'i Jesosy. ils ont utilisé l'autorité du nom de Jésus. Dia tahorina mivavaka nataon'izy roa lahy. Et pendant qu'ils priaient, Tahorina ny fampiasana ny fahefan'ny anaran'i Jesosy. après qu'ils aient utilisé l'autorité du nom de Dia Jésus, sitrana ilay lehilahy nalemy. l'homme boiteux est guéri. Afaka nitsakana ilay lehilahy nalemy. L'homme boiteux pouvait se lever. Zany no voalaza ao amin'ny asa apôstôly toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo ilay novakina tery aloha. C'est ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 8, comme on a lu au début. Ka ny vaovao mafaly entiko aminareo androany. Et la bonne nouvelle que je vous apporte aujourd'hui, Tsy miova Jesosy Kristy. Jésus-Christ ne change pas. Tsy miova ny anaran'i Jesosy Kristy. Le nom de Jésus-Christ ne change pas. Tsy miova hatramin'izao ny fahefan'ny anaran'i Jesosy Kristy. L'autorité du nom de Jésus ne change pas jusqu'à ce Koa jour. ianareo rehetra izay marary tonga eto. Alors vous tous qui êtes malades, Aveliko indray amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana ianareo. je répète encore, au nom de Jésus, vous serez guéris. Ho anareo rehetra izay tonga eto ka manana olana. Vous tous qui êtes ici et qui avez des problèmes, Amin'ny anaran'i Jesosy vaako ny olana misy ao aminareo. au nom de Jésus, vous êtes délivrés de vos problèmes. Ho antsika rehetra tonga eto Et vous tous qui êtes ici ka miandrandra zay natao hoe fitahian'Andriamanitra izany. et qui attendez la bénédiction de Dieu, Satria amin'ny alalan'ny fitahiana io no anoerantsika ny fahasarotana misy amin'izao vaninandro zao. parce qu'à travers cette bénédiction, nous pouvons résoudre toutes les difficultés. Dia hoy aho hoe existantes. amin'ny anaran'i Jesosy ho avan'Andriamanitra tokoa isika rehetra. Je vous dis qu'au nom de Jésus, Dieu va vous distinguer. Ho tahian'Andriamanitra ianao. Dieu va te bénir. Ho tanteraka aminao ilay voalaza ato anatyity baiboly ity. Ce qui est écrit dans la Bible va se réaliser dans ta vie. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tahinanao raha miditra ny tranonao. Au nom de Jésus, tu seras béni quand tu entres dans ta maison. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tahina ianao rehefa voaka tokantranonao. Au nom de Jésus, tu seras béni quand tu sors de Amin'ny ta anaran'i maison. Jesosy ho tahina ny ateraka kibonao rehetra. Au nom de Jésus, tes enfants seront bénis.
amin'ny anaran'i jesosy hotahina ny asan'ny tananao. Au nom de Jésus, le travail de tes mains sera béni. Amin'ny anaran'i jesosy hotahina ny fameloman-tenanao. Au nom de Jésus, ton emploi sera béni. Ary na aiza misy anao raha eo amin'ny anaran'i jesosy tahizo fiangonana izao. Et où que tu sois, Père, au nom de Jésus, bénis cette Atao église. miteka mafy dia mafy ihany isika. Acclamons très fort. Alléluia. Alléluia. Amafisiko kely ty teny ity. Je confirme cette parole. Tao amin'ny Petera sy Jona ny finoana fampamonjy Jesosy. Pierre et Jean avaient la foi que Jésus est le Sauveur. Tao amin'izy roa lahy ny finoana fampanasitrana Jesosy. Pierre et Jean avaient la foi que Jésus guérit. Mbola tao amin'izy roa ihany koa ny finoana fampamahaolana Jesosy. Pierre et Jean avaient aussi la foi que Jésus résout les Mbola tao problèmes. amin'izy roa ihany koa ny finoana fa Jesosy no fototra matokan'Andriamanitra ray mitahy ireo izay an'Andriamanitra. Et il avait aussi la foi que Jésus, que nous sommes tous bénis à travers Tena Jésus. raha-baky teny tao amin'izy roa lahy ny finoana. Ils avaient vraiment la foi en eux. Tao a Petera sy Jona ihany koa ny finoana fa misy fahefana ny anaran'i Jesosy. Pierre et Jean avaient aussi la foi qu'il y a une autorité dans le nom de Jésus. Ary babo mihitsy ny fon'izy roa lahy fa misy fakagana ny fampiasana ny anaran'i Jesosy. Et ils étaient vraiment convaincus qu'il y a des miracles quand on utilise le nom de Jésus. Noho izany nampiasain'ny Petera sy Jona ny fahefana makasika ny anaran'i Jesosy. Alors Pierre et Jean ont utilisé l'autorité du nom de Jésus. Nampiasain'izy roa lahy zany ho fanasitranana an'ilay lehilahy nalemy hatrany an-kibon-dreniny. Ces deux hommes l'ont utilisé pour guérir l'homme boiteux de naissance. Ataoko efankitsika ny asa apôstôly toko fahatelo dia manomboka andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahaenina ihany. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 3 à 6. Ary no nahita Petera sy Jona efa hiditra ho kiatra tempoly izy dia nangataka mba homena fiantrano. Ary Petera sy Jona nibanjina azy ka nanao hoe mijery anay. Dia nibanjina azy roa lahy tsara izy fa nanantena azo zavatra taminy. Fa hoy Petera, tsy manana vola fotsy na vola mena aho fa zay ananako olomeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Tsy nisy fisalasalana mihitsy tao a Petera sy Jona raha nahita ty lehilahy nalemy ity. Il n'y avait aucun doute dans Pierre et Jean quand ils ont vu cet homme. Amin'ny maha-olombelona ny olombelona sarotra ny hinoana fa mbola atanjaka tahaka ny olona rehetra io lehilahy malemy io. Humainement, c'était impossible de croire que cet homme pouvait encore être guéri. Fa saingy no finoana nanana amin'ny Petera sy Jona Mais parce que Pierre et Jean avaient la foi hoe misy fahefana ny anaran'i Jesosy qu'il y a une autorité dans le nom de Jésus, dia nampiasainy zany fahefana amin'ny anaran'i Jesosy izany. ils ont utilisé l'autorité du nom de Jésus. Dia araka voasoratra io mihitsy Et selon ce qui est écrit, hoy Petera tamin'ilay lehilahy malemy, tsy manana vola fotsy na vola mena omenanao zahay. Pierre a dit aux boiteux, nous n'avons ni or ni argent à te donner, Fa ny anananay dia Jesosy Kristy. mais ce que nous avons, c'est Jésus-Christ. Manana finoana an Jesosy zahay hoy izy roa lahy. Nous avons la foi en Jésus, dirent-ils. Manana finoana ny fahefan'ny anaran'i Jesosy izahay hoy izy roa lahy. Nous avons la foi en l'autorité du nom de Jésus, dirent-ils. Ka izay fahasoavana ananana izay no zarainay aminao. Et c'est cette grâce que nous avons que nous allons te partager. Dia mbola niandrandra azy roa lahy ihany ilay lehilahy nalemy. Et l'homme boiteux s'attendait à quelque chose. Inona re zany tena omeny ahy e? Que vont-ils me donner? Tsy manana vola fotsy vola mena hoana izy. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'or, Fa zany Jesosy zany no ananana. mais ils ont ce Jésus. Dia fomba ahoana re no ananako an'izany Jesosy zany ihany koa. Et comment est-ce que je pourrais aussi recevoir ce Jésus? Raha mbola niandrandra iny lay lehilahy nalemy Et pendant qu'il l'observait encore, dia hoy Petera,
amin'ny anara Jesosy Kristy efa Nazareta mitsakantsakana ianao. Pierre a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Niaraka tamin'ny vavamteny dia natsotra Petera ny tanany. À l'instant même, il a tendu sa main Dia sotominy tanan'ilay lehilahy malemy. et il l'a fait lever. Tsy takatra saina nisy herin'Andriamanitra avy any an-danitra latsaka tamin'io lehilahy malemy io. Et soudain, une puissance de Dieu qui vient du ciel est tombée sur cet homme boiteux. Dia ny eo ihany dia afaka tsakana ilay lehilahy nalemy. À l'instant même, il a pu se lever. Afaka niatsambotsambitra ihany koa ilay lehilahy nalemy. Il a pu aussi sauter. Rehefa niditra tao kiatsan-tempoly Petera sy Jaona mba hivavaka. Quand Pierre et Jean sont entrés dans le temple pour Dia prier, nanaraka azy koa ilay lehilahy nalemy. le boiteux les ont suivis. Dia zao ny toa ilay teny 17 ka hatramin'ny 19. Voici la suite, versets 7 et 8. Ary niraisany tamin'ny tany ankavanany raha lehilahy ka natsangany dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tokony sy ny ketrikeliny. Ary niatsambotsambitra izy ka nijoro dia nitsakatsakana ary niarenitra tamin'ny hoe kiantsan-tempoly nitsakatsakana sy nitsambotsambitra sady niteran'Andriamanitra. Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Refeko na rehetra toka manarika ty fotoana ity. Chère assemblée qui assistait à ce culte, Gaga sy talanjona ny olona rehetra tamin'izany vaninandro zany. tout le peuple était étonné et stupéfait à cette époque. Gaga sy talanjona ny olona satria nahita ny tsy fahita. Ils étaient étonnés et stupéfaits car ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu Nahita auparavant. tsy fahita ry zareo. Ils ont vu quelque chose d'incroyable. Androany ako dia ambarako ampasahina eto fa amin'ny anara Jesosy ahita tsy fahitanao ianao. Et je déclare ici au nom de Jésus que tu vas voir des choses incroyables Io ici. zavatra tsy fahitanao io dia zavatra tsara ho anao. Ces choses-là, c'est quelque chose qui est bon Tsara ho pour toi. atokantranonao. Quelque chose qui est bon pour Tsara ho ta famille. afiainanao. Qui est bon pour ta Raha famille. mino zany ianareo dia mety hafa mafy be. Si tu crois cela, acclame très fort. Ataoko mafy ihany ny teka. Acclamez plus fort. Averiko ndray hoe gaga sy talanjona ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany. Tout le peuple était étonné et stupéfait à cette époque. Normal be le izy satria olona malemy efa taona maro kanefa vetivety eo afaka nitsakana afaka niatsambotsambitra ary afaka niara-niditra tamin'izy roa lahy nakao kiantsan-tempoly. C'est vraiment normal parce que c'est quelqu'un qui était boiteux pendant plusieurs années. Il a pu sauter, se lever et suivre Pierre et Jean dans le temple. Dia tahaka izao no fanazavana nety Petera sy Jaona tamin'izany fotoana izany. Et voici l'explication de Pierre et Jean à cette époque. Nahoana ny gaga sy talanjona ianareo ry vahoakan'Israely eo. Pourquoi êtes-vous étonnés et stupéfaits, Israélites? Aoko fantatrareo fa ny finoana Jesosy sy ny finoana ny anarany Sachez que c'est par la foi au nom de Jésus ary ny fampiasana ny anaran'i Jesosy no nahasitrana sy nampatanjaka an'io lehilahy malemy io. c'est l'utilisation du nom de Jésus qui a guéri et affermi cet homme qui était boiteux. Zany maty fa zao zava-nisy. Voici ce qui s'est passé. Rehefa hita le olona rehetra lay lehilahy malemy fa nitsangana Quand tout le peuple a vu que le boiteux s'est levé, dia nanatona Petera sy Jaona le lehilahy malemy. il s'est approché de Pierre et Jean Dia nitazona any Petera sy Jaona le lehilahy malemy. et il a tenu Pierre et Jean. Dia zay tena nampitolagaga ny olona fanoroana Et c'est ce qui a vraiment étonné le peuple. hoe reto ro lahy reto zany no tena mpanao fagagana eto amin'ity tany ity. Donc ces deux hommes font des miracles sur cette terre. Fa iza re reto ro lahy reto hoe Mais qui sont donc ces deux hommes no afaka nampitsakana an'io lehilahy malemy io. pour qu'ils puissent faire lever cet homme qui est boiteux? Dia zay no antony toka Petera sy Jaona nitondra fanazavana. C'est pourquoi Pierre et Jean ont donné une explication. Aza mieritreritra anareo hoe herinay na fahefanay no nampitsakana an'io lehilahy malemy io. Ne soyez pas étonnés et ne pensez pas que cela vient de notre puissance ou de notre force. Olombelona tahaka anareo ihany izahay hoy izy roa lahy. Nous sommes des hommes comme vous, dirent les deux. Fa ny finoanan'i Jesosy sy ny anarany hoy izy roa lahy. Mais c'est la foi en Jésus et au nom de Jésus. Ny fampiasana ny fahefan'ny anaran'i Jesosy hoy izy roa lahy.
c'est l'utilisation de l'autorité de nom de Jésus nofototra natokany io lehilahy malemy io sitrana ary matanjaka zao hitanareo zao qui a pu guérir cet homme qui était malade. andao vakintsika ny asin'ny apôstôly toko fahatelo manomboka amin'ny andiny fasivy ka hatramin'ny andiny fainambin'ny folo. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 9 à 16. Ary nivoaka rehetra nahita azy nitsakatsakana sy nideran'Andriamanitra. Ary fantantsara fa io no lay niperaka teo amin'ny vavahady hitsara endrika eo amin'ny tempolo mba hiantrano dia gaga sy talanjona ny olona no izay tonga tamin-dra lehilahy. Ary raha niazona Petera, nitazona Petera sy Jaona izy dia niara-ndroatra ny olona rehetra hoe ho misy teo lahy teo amin'ny fialofana izay atao hoe fialofa Solomona ka talanjona. Ary Petera no nahita dia namaly nivoaka hoe ry lehilahy Israely, nahoana no talanjona amin'izany ianareo ary nahoana no mandinika anay ianareo, toa herinay na famasinanay no nanaovanay azy ho afa mandeha. Tsia! Andriamanitra i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitra ny razantsika no nanome voninahitra Jesosy mpanompony, izay natolotra reo sy nolavinareo teo anatreny Pilato rehefa nikasaina lefa. Fa ianareo nandalay masina sy marina ary mpamololona be zao no nangatanareo alefa ho anareo. Fa ny tompony aina kosa no novinonareo. Fa izy Jesosy no anarany natsakan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelona izany izahay. Fa ary ny anaran'i Jesosy no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no finoana ny anarany, eny ny finoana izay azo amin'ny alalany no nazahoany zao fanasitranana tsara eto masonareo rehetra izao. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. Quand Pierre fit cela, il dit au peuple: Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était lui, d'avis de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Je vous confirme encore la bonne nouvelle et la grande grâce que Dieu a préparée pour nous. Nous sommes vraiment très heureux, nous qui avons la foi que Jésus est notre Sauveur, que Jésus guérit, que Jésus résout les problèmes et qu'il est la source de toutes les bénédictions qui viennent du ciel. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que si nous utilisons le nom de Jésus, nous qui avons la foi en Jésus, si nous utilisons l'autorité du nom de Jésus, nous serons tous victorieux. Nous allons toujours vaincre. Et au nom de Jésus, je déclare: tu seras toujours victorieux. Tu seras toujours victorieux. Acclamez plus fort. C'est pourquoi je vous invite tous, vous qui êtes ici, base ta foi et ton espérance en Jésus. Base sur le nom de Jésus ta foi et ton espérance.
ampiasao ny anaran'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra zay ataonao. Et dorénavant, utilise le nom de Jésus dans tout ce que tu fais. Na inona zavatra ataonao manomboka androany Quel que soit ce que tu entreprends à partir dia d'aujourd'hui, tanterao amin'ny anaran'i Jesosy izany. fais-le au nom de Jésus. Andao nge veritsika vakina ilay Kolosiana toko fahatelo andiny fafito ambin'ny folo. Revoyons ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Na inona no ataonareo na miteny. Zany hoe raha hitondra fitenenao masom-bahoaka ianao na ikabary ohatra. Na inona ataonareo na miteny na miasa ohatra hivarotra ianao, ohatra hiasa tany ianao, ohatra mboly ianao, ohatra hiopy ianao, dia zao no toan'ilay teny. Atao avy amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany rehetra izany ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Voici ce qui est écrit. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, c'est-à-dire quel que soit l'acte que tu fais, fais tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Manomboka androany na inona hoy ny Baiboly ataovy amin'ny anaran'i Jesosy daholo zany rehetra izany. Dorénavant, quoi que tu fasses, dit la Bible, fais-le au nom de Jésus. Ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra lehibe sady mahagaga indrindra eo amin'ny fiainanao. Tu verras l'intervention du Dieu Tout-Puissant dans ta vie. Dia ho tsapanao amin'izay fa tsy tetina fotsiny ny maha-olon'Andriamanitra anao fa olona spécial ianao tambody tany ety. Et tu vas vraiment voir que tu n'es pas le peuple de Dieu comme un simple titre, mais tu es quelqu'un de spécial. Dia ho tsapanao ihany koa fa tsy tovy amin'ny olon'izao tontolo izao ianao Et tu vas voir que tu es différent des gens de ce monde. fa tena hiavaka. Tu vas vraiment te Ny distinguer. mampiavaka anao no ianao manana finoanan'i Jesosy sy mampiasa ny anaran'i Jesosy. Ce qui va te distinguer, c'est que tu as la foi en Jésus et tu utilises le nom de Jésus. Dia ilay nambarako taminareo teo hoe andresy ianao. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu Andres foana seras ianao. victorieux. Tu seras toujours Afototsy victorieux. ny teny andresy mandrakizay ianao. Je relâche la parole, tu seras toujours victorieux. Ka hanao pratika zany isika manomboka androany. Nous allons mettre cela en pratique. Dia zao dorénavant. fantaniana apetrako aminareo rehetra. Voici la question que je vous pose. Inona ny tianao ho ataon'Andriamanitra aminao androany? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? Inona ny tianao ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ity herinandro ity? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi cette semaine? Inona ny tianao ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ity taona enina amby roapolo amby roa arivo ity? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi pour cette année 2026? Hoy aho hoe ampiasao ny anaran'i Jesosy. Je te dis, utilise le nom de Jésus. Ampiasao avy hatrany ny fahefan'ny anaran'i Jesosy. Utilise tout de suite l'autorité du nom de Jésus. Satria niteny taminareo aho hoe inona ny tianao ho ataon'Andriamanitra aminao? Parce que je te dis, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Dia andao vakintsika Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Lisons Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Ary raha tsara io voasoratra io hoe Suivez bien ce qui est écrit. andiny fahatelo ambin'ny folo aloha no vakiny. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mankalazana ny ray eo amin'ny zanaka hatreo ihany aloha. Nous allons d'abord lire le verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Raha misy zavatra irianao zany ho ataon'Andriamanitra aminao atoato Si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, dia araka ny toromarika nomeny Jesosy angatao amin'ny anarako zany. selon cette instruction de Jésus, fais-le en mon nom. Ohatra hoe raha io mangataka aminao aho amin'ny anaran'i Jesosy omevady. Par exemple, Père, je te demande au nom de Jésus de me donner un conjoint. Mety mampiomehy anareo zay teny zay a. Peut-être que cela vous fait rire. Fa maro be mihitsy ny olona na lahy na vavy a mba tiana ny tokantrano fa tsy tafitany mihitsy e. Mais il y a vraiment beaucoup d'hommes et de femmes qui voudraient avoir un foyer, mais Satria qui n'y misy arrivent pas, sakatsakanao. parce qu'il y a des blocages. Fa mitindry mandeha ty indray a dia angataka ianao amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy aho hoe omen'Andriamanitra anao zany. Mais cette fois-ci, tu vas demander au nom de Jésus et Dieu va te le donner. Afaka mangataka ianao amin'ny anaran'i Jesosy tahito hivarotra ataoko ity sady amin'ny tranao tanana. Tu peux demander au nom de Jésus, bénis ce commerce que je fais et tu imposes tes mains. Zay rehetra ataonao na inona ampiasao ny anaran'i Jesosy. Tout ce que tu vas entreprendre, utilise le nom de Jésus. Andiny faefatra ambin'ny folo. Au verset 14.
raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ho ataoko izany. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mazava be mihitsy voasoratra hoe raha mivavaka amin'ny Jesosy ianao, Ce qui est écrit est très clair. Si tu pries à Jésus, raha mangataka zavatra mivatana amin'ny Jesosy ianao, si tu demandes quelque chose directement à hoe Jésus, Jesosy eo omeo ahy ty zavatra ity, que Jésus, donne-moi ceci, dia tsy ajanona teo fotsiny dia faranana amin'ny amen. cela ne va pas s'arrêter là et tu vas arrêter avec Amen. Fa raha mivavaka mangataka zavatra mivatana amin'ny Jesosy ianao dia mbola ampiasao ihany ny anaran'i Jesosy. Mais si tu pries directement à Jésus, utilise encore le nom de Jésus. Zay tikan'io tian'io C'est la signification de cette parole. dia mametoky antsika rehetra Jesosy hoe ho ataoko izany. Et Jésus nous donne l'assurance qu'il va le faire. Koa na iza ianareo toka eto androany, ianareo le tokantrano any, Et qui que vous soyez, vous qui êtes ici ou en ligne, ka angataka zavatra amin'ny Jesosy manomboka androany, que vous demandez quelque chose à Jésus à partir de ce ary jour, mbola tovananao hoe amin'ny anaran'i Jesosy no angatako an'izao zavatra izao, et que tu vas ajouter, je demande au nom de Jésus, avotsy ny teny ho azonao anay izany tompoko, je relâche la parole, tu vas le ho recevoir. tanteraka aminao anay izany. Cela va se réaliser dans ta vie. Ity ihany koa misy zavatra anankiray anentanako anareo. Et voici aussi un point que je vais vous dire. Mampalahelo be fa mbola maro amin'ny olon'Andriamanitra no matahotra famisaviana. C'est vraiment malheureux parce qu'il y a encore beaucoup de gens, de peuples de Dieu qui Tsy ont olona ray na peur olona des telo sorciers. no matahotra famisaviana. Ce n'est pas seulement peu de personnes qui ont peur de Zany no l'ensorcellement. tantarain'ny olona amiko ao amin'ny boroko ao. C'est ce que les gens me racontent dans Dia mon zao no bureau. teniko amintsika rehetra. Voici ce que je vous dis. Ampiasao ny anara Jesosy ho fanoerana ny herin'ny famisaviana. Utilisez le nom de Jésus pour vous opposer au pouvoir de la sorcellerie. Ampiasao ny anara Jesosy ho fanoerantsika ny herin'ny démonie. Utilisez le nom de Jésus pour s'opposer à la puissance des démons. Mampalahelo be mantsy raha ohatra ka mieritreritsika hoe ny fanahy famisaviana dia manakera amintsika. Parce que c'est vraiment malheureux si nous pensons que l'esprit de l'ensorcellement peut avoir une puissance sur nous. Fa tokony hifanohitra amin'izany zavatra hitranga. Mais c'est le contraire qui doit se passer. Tsy ny fanaratsy no mandrava antsika, Ce ne sont pas les esprits mauvais qui nous fa itsika no détruisent, atao handrava ny fanaratsy. mais c'est nous qui allons détruire les esprits mauvais. Koa amin'ny anara Jesosy ho mpandresy dahotsika rehetra manoloana fanaratsy. Et au nom de Jésus, nous serons tous victorieux devant les esprits mauvais. Ny anara Jesosy mantsy anarana tena misy fahefana. Parce que le nom de Jésus a une autorité. Ka matahotra an'io anaran'io avokoa ny hery rehetra. Et toutes les puissances ont peur de ce nom. Ny herin'ny fanaratsy matahotra ny anaran'i Jesosy. Les esprits mauvais ont peur du nom de Jésus. Matahotra ny fampiasana ny anaran'i Jesosy. Ils ont peur de l'utilisation du nom de Jésus. Ataoko evakitsika ny Filipiana toko faharoa andininy fadimy ka hatramin'ny andiny firaika ambin'ny folo. Nous allons lire Philippiens chapitre 2, verset 5. Aoka ho aminareo izao saina izao zay atao amin'ny Kristy Jesosy koa. Zay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy natao no zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fa nofoana ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy ny natokavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanily teny ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra ray an Jesosy indrindra sy nanomena zana azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andeoloan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambany tany. Sy anekeny ela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo voninahitr'Andriamanitra ray. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre,
et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ary ky voasoratra io lay Andriamanitra ray mihitsy no nanome fahefana ny anaran'i Jesosy ho ambony ny anarana rehetra. Selon ce qui est écrit, c'est vraiment Dieu le Père qui a donné l'autorité au nom de Jésus au-dessus de tout nom. Nataon'Andriamanitra ray manaiky ny fahefan'ny anaran'i Jesosy ny rehetra any an-danitra ety ambony tany hatrany ambany tany. Dieu le Père a fait que toutes les puissances soient soumises au nom de Jésus, les puissances dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Koza rehetra manana finoana Jesosy ary vonona ny ampiasa ny anaran'i Jesosy. Et tous ceux qui ont la foi en Jésus et qui sont prêts à utiliser le nom de Jésus, Azo antoka fa ho ataon'Andriamanitra mandresy izy. c'est assuré que Dieu va leur donner la victoire. Zany famisaviany zany ho resiny. La sorcellerie sera vaincue. Zany devolona zay ny olona hoe mafy be zany ho resiny. Le diable, que les gens disent qu'il est très fort, ils vont le vaincre. Koa amin'ny anaran'i Jesosy ahita voninatr'Andriamanitra ny anao. Au nom de Jésus, que tu vois la gloire de Dieu. Ianao nge ny témoignage nataon'ireo apôstôly. Écoutez le témoignage des apôtres. Ny maromarina kokoa témoignage nataon'ireo mpianatra Jesosy fitopolo lahy. En vérité, c'était le témoignage des 70 disciples de Liko toko Jésus. fahafola dia efa vita ambin'ny folo. Dans Luc chapitre 10, verset 17. Ary ny fitopolo lahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe tompo na dia ny démoniage dia manaiky anay noho ny anaranao. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Tsy naposy reto fitopolo lahy reto mihitsy Ces 70 hommes ne s'y attendaient pas hoe lay devoly zay nanana ny heriny sy fahefany fahiny que le diable, qui avait auparavant toute sa puissance, no nanaiky resy teo alohan'ny fitopolo lahy acceptait d'être vaincu devant les 70 noho hommes. izy Grâce à qui? no Jesosy ny anarany Grâce à Jésus et à son nom. noho ny fampiasana ny fahefan'ny anaran'i Jesosy. Grâce à l'utilisation de l'autorité du nom de Jésus. Ka ndao ana pratika isika ampiasa ny fahefan'ny anaran'i Jesosy. Alors, mettant en pratique, utilisant le nom de Jésus, Angatako tsy rehetra hitsakana amin'ny toerana misy atsika. je vous demande de vous lever de votre place. Dia inona ho iaho no tianao ho ataon'Andriamanitra aminao? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Voalohany aloha atao fisaorana Andriamanitra. Premièrement, rends grâce à Dieu. Misaora azy ianao fa tena tiantsika izy. Remercie-le parce qu'il nous aime vraiment. Misaora azy satria efa nomena antsika Jesosy zanany. Remercie-le car il nous a donné son Fils Jésus. Misaora azy satria ny finoana Jesosy ny anarany no entin'Andriamanitra mampandresantsika. Remercie-le parce que Dieu nous donne la victoire dans le nom de Vita zay Jésus. fisaoran'izay Après cette action de grâce, dia angatao zay tianao angatahana dia ampiasao ny anaran'i Jesosy. demande ce que tu veux demander et utilise Asa le nom fiera de n'Andriamanitra. Jésus. Ne limite pas Dieu, Asa ferana izy ne le limite pas. fa ho hitanao ny herin'Andriamanitra miasa. Tu verras la puissance de Dieu Atsaka ny agir, tanantsika rehetra dia andao hivavaka arak'izay nambarako izay tsika rehetra. levant nos mains et prions. Samy mivavaka izy. Prions tous, Samy mivavaka izy. prions tous. Ho anareo any tokantrano mivavaha tahaka anay eto ihany koa. Pour vous qui êtes à la maison, priez comme nous ici. Ataovy ny fisaorana ho ao. Continue à remercier. Avy eo ampiasao ny anaran'i Jesosy raha misy zavatra irinao ho ataon'Andriamanitra aminao manomboka androany. Ensuite, utilise le nom de Jésus si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie à partir de Marina ce be jour. mihitsy teny nataon'i Jesosy. La parole de Jésus est vraie. Rehefa misy zavatra angatanareo amiko Jesosy Quand vous voulez me demander quelque chose, dit dia ataovy amin'ny Jésus, anarako zany mba ho azonareo ny angatanareo. faites-le en mon nom pour que vous recevez ce que Tena ho vous ataoko demandez. tokoa zany ho Jesosy. Je vais vraiment le faire, dit Jésus. Ka ho iaho hoe tohizy mivavaka ho antsika rehetra. Alors continuez tous à prier.
amin'ny anaran'i Jesosy, ampiasao ny anaran'i Jesosy dia ho azonao izay irianao. Utilise le nom de Jésus et tu auras ce que tu désires. Toy izy vavaka reto mpitarika fiderana anao le hira hoe isaorana ny anaran'i Jesosy. Continuez à prier. Le conducteur de louange va faire le chant, que le nom de Jésus soit remercié. Raio